resaka fitezana sy fikapohany ty. Bon, zafaty kely maninona no mamita tena amin'ny tenatsika ihany sika ray aman-dreny amin'izao fotoana amin'ity voizina be sy ankalazaina be le hoe zay taloha kapoka ny nahendranay raha tsy voakapoka zay tsy ohatran'izao. Sura amin'izany ve nareo? Tena amin'ny fo tsy miangatra, amin'ny saina vraiment objectif ve ny tenenanareo an'izay zavatra izay. Za be dia be ny ankizy mahafantatra anahy amin'izany, zanak'olona mpampianatra, dadanay zany mahasiaka zany, ary dadanay dia tena malaza any ampianarany any, mpanabe moa fiantsoany olona anazy. Manana hazo kely zay somary ohatrohatro zao ny angezany, lavalava ohatr'izay. Ny anaran'io hazo kely io kely mampahendry, zay salle de classe andalovany. Sy ampianarany dadanay dia misy an'io kely mampahendry io daholo. Kely mampahendry ny anaran'ny liry. Membre à part entière en salle de classe io, iry amin'ny tableau iry fipetrany. Bon, imaginenareo amin'izany zany no hoe ohatrany ahoana rehefa niatrano ry dadanay genre le olona le izahay zany anarany tena mahazo noho ny olona. Zay voakapoka, tena voakapoka, ana azoko na ceinture na fritsoka, kokozoko vavy, azoko na ceinture na fritsoka na fil, azoko. Satria naneno za genre an'le zaza somary mafimafino zay. Za ka manao raha na nanarana be ana io ary nanatabavan'ny dadanay zay zavatra zay. Ny antehatra be tamin'izay zokiko zay foana za amin'ny fanaovana raharaha ao an-trano. Za be lalao be. Tenenina mianara lesona, za tsy mianatra lesona. Sorako an'Andriamanitra fa mba nameny sainana tsilo dia mba tsaratsara notes sy moyenne foana tany ampianarana moranay. Dia zay ngamba mety hoe niteraka an'le toetra kely ny seho amin'ilay kely sotrany dia tsy mety mianatra lesona fa lasa milalao. Dia voakapoka foana. Voakapoka foana. Voakapoka ary tena mahandraingirangy. Dia za zany raha ny tokony hisy tokony tena ohatranareo amin'izao hoe kapoka ny nahendry anahy. Za mitenanareo fa non, tsy le kapoka nahendry anahy. Au moment amin'izay voakapoka iny ara tena mbarako anareo amin'ny fo tsy miangatra. Fa be dia be mandalo zavatra mandalo ao anatin'ny saina io. Leo be tsy micomprendre mihitsy za anotrao sy ny sisa. Fa ny nahendry dia inona ozy nareo? Le fananarana tao arinan'iny kapoka iny. Na i dada voakapoka anao androany dia rapitso anao rehefa le misakafo sy anotrany dia mananatra anao moramora izy miantso anao dia miteny. Azonao tsara jereo zao anao voakapoka. Zavatra ataonao zao ny antony zao mananatra. Rehefa tsy dada dia mama nananatra. Hitanareo raika izy lasa voakapoka nareo fa nareo nge mafiloha ohatran'izao nge fomba fanaovana azy sy ny sisa. Azonareo le izy. Dia nareo ray aman-dreny amin'izao milaza reo hoe kapoka ny nahendry anareo. Mandiny kely aloha dia tadidio ivereny le moment exact taminareo le voakapoka. Dia iny ve le nahendry anareo. Donc aza miteny mihitsy hoe kapoka ny nahendry. Fa raha kapoka ny nahendry za soira fa tsy adala ny fanjakana eran'izao tontolo zao ka andany vola nisy structure figadrana be ohatran'ireny, anamboarana trano, sakafo spécial ho an'ireny olona migadra ireny sy ny sisa, fa mety sentence de fikapohana ny nataony. Mety hoe asiny toerana anankiray spécial dia caravasy dia à chaque fois ianao misy zavatra tsy manjary nataonao dia misy tsy haiko polisy na olona organisation ray spécial amin'izay mikapoka anao fotsiny noho ny zavatra nataonao iny. Raha kapoka ny nahendra dia tokony izay ny zavatra misy. Fa maninona no maison de correction misy. Any amin'ny maison de correction ihany tsy haiko aloha hoe ohatrany ahoana ny tena fandeha fa raha ny tokony ho izy. Amin'ny anaran'izay hoe maison de correction zay dia raha ny hita amin'ny documentaire rehetrarehetra ho an'ny any ivelany sotrany eto amintsika aloha tsy haiko. Tsy hiditra amin'izay zavatra izay fa misy réinsertion ao. Ampianarina ianao hiasa, misy bibliothèque, misy manana psychologue reny, sotrany dia miresaka. Satria corrigeny ianao fa tsy hoe tabofana. Donc nareo sy amin'ity
amin'ny fitenenana lava ty hoe kapoka na endry za reny za hitanareo zao io ary ny zanako dia tena âge adolescente tena hoe miditra amin'le adolescente ny zanako fa za koa tratran'izay tsisy mamenatra mihitsy amin'izany hoe diso kely tsy mamoro fa za koa ny victime n'izay fomba fisainana ohatra mbola isainanareo zay zany izy fotoana le hoe daroka rehefa tena tsy laitra mibala amin'ny fananarina dia darofana fa niteraka problème be zay resaka daroka zay ary isorako be deabe an'io zoko vavy mijery io kokoa ndre dia isorako be an'io zanako io koa fa anisany nampisokatra ny saiko zany zay zavatra zay zay zavatra anseho zay hoe bon tena naka fotoana kely nandiny antena fa zay koa mantsy ny problème atsika olon-dehibe zay miseho azy tsy diso mihitsy miseho azy hoe zay zany ny eritreritry dia zany ny marina attention fa zay piège mamitaka ny tenanao ihany ianao amin'izay fotoan'izay fa mangalahy ianao fotoana ho anao dia tena mandiny amin'ny fotsy miangatra aza asiana fisehoana amilay aza asiana ego mantsy ny ilazana an'izay tsy haiko inona ny ilazana azy fisehoana amilay zany tsy haiko hoe ino misy mateny malaza an'izay ve fisehoana amilay le efa fantatra fa na hoe diso fa mbola matikambo zay aza asiana ambo zany aza matikambo amin'ny tenanao ianao fa tena tsireo mba manana esprit critique dia tena ianao mihitsy dia mitsara ny tenanao hoe tena marina ve raha iza marina nandalo ohatra n'intsy ohatra zany ohatra nahoana dia ho hitanao hoe kapoka zany mampivelatra ve zany inona ny tanontsika inona raha miteny ianao mizanaka hoe aza kitikitihano tele io fa simba miteny indroa intelo ianao mbola manao ihany izy dia lasa ianao makafe ekipe dia daroanao izy satria mbola kitika tele inona mahatonga atsika hoe tsy tia inona mahatonga anao miteny anazy hoe aza kitihano tele io inona tianao ampitainana aminazy juste le baiko fotsiny zany hoe sony egaly mahazo baiko izy hoe rehefa tenenina hoe miondre dia miondre aza mikitika dia tsy mikitika sa misy antony ao anazavanao anazy hoe ianao nge matoa tsy tiako mikitika an'ity tele ty dia satria io tele io fragile zao ny antony donc zany tsy le pourquoi ve plus important normal raha lasa ohatra zao tsika dia notre côté tena normal mihitsy raha lasa ohatra zao tsika na firenena na fomba fiarahamonina na fomba fisainana satria manino mbola kely dia bonga ao anatin'ny tiloti no ho lasa ondry ampianarina anaraka baiko oui monsieur oui madame fotsiny fa tsy ampianarina anana esprit critique hoe pourquoi je dois faire ceci na pourquoi je ne dois pas faire cela nefa ny pourquoi du comment iny le mampivelatra sy mampetsika n'ity sainao ty rehefa fantatrao ny zavatra anankiray hoe matoa ty zavatra ty tsy azo kitihana dia zao ny antony dia enao ihany dia fa anana initiative tsy kitika an'iny ahoana nefa ny afantaranao an'izay zavatra zay na misy olona miexpliquer anao tsara ny antony sotry zao na eo ianao le hoe fiainana no ananatra anao dia ataonao foana le izy ataonao foana dia jusqu'à ce que ianao mahita le répétise miverimberina dia eo ianao aveo tena tsy anao an'iny fa haitokotran'izao nefa mafy kokoa rehefa le fiainana iny mananatra donc aza manita tena aza fitahana amin'izany ny tenanareo satria nareo mamitaka ny tenanareo dia lasa victime le génération à venir dia mamaly ny ankizy amin'izao raha ohatra ny azanako amin'izao aloha dia tena mamaly marary nge zany mamy fa manina kapohanao sy anoatra zany mbo dia eo tsika le misemilay hoe zaza mamaly valy ty zaza mafy lohatra zao nefa zavatra marina ihany ny tenenin'le zaza raha voatonko hoe mbola tsy vonina ny anokatra ny saitsika sy mifotsika amin'izay zavatra zay tsika hitsara ny zavatra ataotsika autocritique tsy zavatra manjary sy vaniny eo verina amin'le resaka le mpampianatra ny daroka iny amin'izay satria zay ny vin'ity resabe atao Facebook ty onoa mandeha metseneny ianao ohatra dia nandeha ianao dia mahafinaritra anao le mikitikitika an'le voankazo oatra zany avy avany le mpivarotra voankazo tonga dia meny tamaina ianao dia teneny hoe raha vehivavy ianao varotako ohatra anazy ny sisa sotro zao ahoana ka ny fihetsem-ponao valio zay amin'ny tenanao
dia eo indray ianao teny ka tsy mitovy zany fa ry kosa ve mpivarotra ahoana tsy hitovizana zany io mpivarotra io nga hitanao isan'andro isaky ny metsena ianao e dia ohatr'izay mihitsy ny zavatra iainan'le zaza tamin'iny olona n'importe qui ray aman-dreny mikapoka anao ara manisy blessure any anatinao dia surtout une tierce personne sady tsy vitany mikapoka ianao izy fa mbola manambany raha lehilahy irahana ohatr'izany virilité an'le zaza mihitsy nikitiana dia ono a zaza tiana hitombo sy velatra iny sa zaza tiana ao afermena sy teneniko hoe ampianarina soldaty mbola kely zao hoe baikona zaza tiana hivelatra sy ndray androany anana ny potentielny ve ny zanakao sa zaza tianao fehezina baikona ohatran'le soldat amboarina reny conditionnena raha tianao atao ohatr'izay mantsy ny zanakao dia atovy tsy nena aloha azonao le izy zay ny tena problème be atsika so zavatra rehetra monsieur rehetrarehetra zao a dia baziny a resaka mentalité de merde daholo voilà taloha ny ray aman-dreny rehefa mananatra mahita nareo ve nahita ray aman-dreny mifampivazavazy zany taloha nefa reo miady a lehibe ianao va tonga saina haika reo mba miady kosa ohatr'izany fa non rehefa mananatra anao ny ray aman-dreny taloha dia ahoana mitantara-ngano kely izy tantara zavatra fahendrena kely izy avec le mot doux sotr'izany donc hitanareo am'izay le izy raske loha le appel zay zany tsy haiko j'espère hoe azonareo ny zavatra tiako tenenina fa s'il vous plaît ajanony ty voizina be ty le hoe nikapoka ny nahendriny ankizy taloha sy ohatr'izany nao tsy nikapoka ny nahendry fa mifahaiza miresaka ny akamonareo iresaka amin'ny zanakareo ny akamonareo sy ny fitadiavanareo excuse lava tous les jours mitady excuse nareo tsy ananana fotoana iresahana amin'ny zanakareo dia lasinareo makakobay a dia mikapoka ny zanakareo dia lazainareo fa nikapoka amin'ny mahendry aza simbaina ny génération bonjour salut bref aza simbaina ny zanakareo raha tianareo lehibe izy manana potentiel nareo fiera voalohany amin'izany fa tsy hoe kely izy dia tabofana kely izy dia ananina ohatr'izao violence zany tompoko raha mety ho amin'ny fikapohana fifandraisan-tanana dia tsy hisy mihitsy koa le contre hoe aza vonona ny vady aza vonona n'izao donc voilà mba limité ho manaiky hoe indraindray tena ilaina ihany le sanction fa vérifijereo le izy fa za kosa aloha je suis pas du tout d'accord mihitsy hoe ianao mpanabe dia ianao non rehefa tsy hainao manindro mifonao am'le izy dia zany hoe tsy nahazo ny formation sahazan'izay zany ianao dia andany ianao verina manao formation fa tsy mety zay mahatonga le hoe tsy ny olony rehetra tompoko no natao ampianatra tsy ny olony rehetra no azo lazaina hoe mpanabe tsy ny olony rehetra fa aza hodikodina le resaka aza ino ty aza safosafona aza manatsara tena fotsiny eo dia lazaina fa hoe mety amin'ny fidarovana mety amin'ny fikapohana fandatsandatsana zanakareo latsaina rehefa ny antranonareo any dia ho hitanareo fa nareo any nizaka mivokany zanakanareo atao matikapoka dia ho hitanareo any fa nareo nizaka mivokany avy eo mitainitaina lasa nandeha nitsoka ny zanaka lasa ry raikiraikitra nakitady atao amin'ny facebook ba normal ko olona manasana sady ny ankizy amin'izao nge tsoatranay taloha hoe bady be hoe mena 10 ariary dia mangina ny ankizy amin'izao efa mivoatra nefa manina saina donc mba ampianaro izy na ianao koa miara-mianatra aminy c'est ça la vie fa za tsy d'accord mihitsy amin'ity famoizana fivoizana amin'ity fivoizana an'le hoe kapoka ny nahendry raika aloha donc tokony ho kapohana ny ankizy ianao tsy mahay mandinika tsara fa eritrereto za sura fa tsy le kapoka ny nahendry anao fa misy zavatra ao nahendry anao fa tsy nikapoka iny miverena anao amin'le instant présent tamin'ny anao voakapoka reny dia ohatra ny ahoana comment vous vous êtes senti
de aza zany no atao publicité be sy tsy atao propagande be am'izao fa nareo ve gaiky tsy misainy nanomboka vina hoe violence no hoanina na no valina solution à une crise misy tiako be zay citation zay ary tena matetika voateniko foana le hoe la violence c'est le dernier refuge de l'incompétence zany hoe rehefa tena nony tsy fahaizanao zavatra nony incompétence anao de tena any amin'ny herisetra sisa any amin'ny herisetra sisa ianao no miteny zay le izy donc tsy ny incompétence anao mihitsy tsy ianao tsy mahay migérer zavatra anankiray de ny zaza na ny ankizy no igioka amin'ny vokatra zay ary io na violence verbale io na violence physique io mitovy ihany za tena micomprendre hoe mafy be satria miala amin'izay génération anankiray zay ohatrany hoe fa zay zany miankina am'le hoe monde inona ny tianao monde hoavy ny tsika moa zany efa azo lazaina efa vita iny fa anjarantsika indray zao mamolavola ny ankizy mba hoe rehefa ao aminy zay zavatra zay de mba ahafahany manova aminazy sy ny taranany rehefa avy eo de zay fa de mirary soatsika de mirary mba hidirany fanahy masina daholo mba havita manao an'izay autocritique zay mba ahafahantsika mivelatra sy manome an'izay tsara indrindrany amintsika no apita any amin'ny ankizy mba ho jiro kely andrehatra any anatin'ny zareo any mba hamezany zareo izay tsara indrindrany amin'ny zareo ihany koa fa de mirary soa de babay